Fandasotra anatin'ny fandarana firovam-pirenena tovovavy sy mpifina miara-banao arany manaraka indray ny fandarana ny vaovaon'ny tafika malagasy ara-malala ny zavatra ny ainantsika teto Madagasikara nandritra ny fandalovan'ny rivodoza ny ranobea izay saika na endrika faritra maromaro teto Madagasikara. Eto fangato toerana fidirana eto Mananjary no misy anay amin'izao fotoana izao izay tazantsika ireo ny miaramila manao ny asa n'izy ireo ao anatin'ny famonjena sy fanampitanana ny vahoaka malagasy atao anatin'izay fandalovany atrapona izay maro ny asa tanterahany tafika malagasy araka izany nandritra n'izay hoe rivodoza nandalo teto Madagasikara izay amin'ny ankapobeny arany maratsika ato anaty fandaro. Tsy dia mahazatra ny maro ny fahitana ireo miaramila amin'ny sehatra samihafa manampy ny andavanandrom-piainan'ireo vahoaka. Saingy ao anatin'ny fanavaozan-drafitra tsy mionona fotsiny amin'ny fitazomana basy manao ny asa fiarovana ny tafika malagasy fa mirotsaka an-tsehatra manampy sy miaro ireo vahoaka araka ny toe-java-misy. Filamatra sy ijoroany tafika malagasy raha teo ny hoe tafika malagasy manakaiky vahoaka. Nanao ny anitsy ho zavatra araka izany ireo miaramila tamin'ny famonjena ireo trabona noho ny fandalovan'ny rivodoza teto Madagasikara. Ny lara-pamena dia ny famerenana anatin'ny fotoana fohy ny zavatra simba rehetra noho ny fandalovan'ny rivodoza basiray. Tokony mifanometanana malagasy rehetra araka ny teny filoham-pirenena mila mamerina ny fiarahamonina izay mampiavaka atsika na amin'ny fihavanana zany. Mila mifanometanana, mila mifankaherintsika, miala mijorotsika satria tsy maintsy manarina miaraka ny firenena. Satria be dia be ireo azo tapaka, ny coco tapaka, be dia be ireo tranon'olona simba manampy, ao ny poteau-ny jirama izay minjera ary misy délestage be dia be dia manampy manometanana ny tafika amin'ny famerenana izany. Tahaka izany ihany koa ny fanaterana sakafo mandray anjara feno satria misy toerana tena tsy misy lalana mihitsy ary mampalahelo ny vahoaka amin'ireny toerana ireny fa tsisy azo atao fa manao atao hoe livraison par air. Tsika mijery hoe inona ny zavatra maika indrindra sy mety indrindra dia izay no ataon'ny tafika malagasy. Nahitana miaramila avokoa ireo faritra rehetra trapavoazana sady fanatanterana ny baiko ny lehibe ny tamazorony tafika no fitsonjovana ny mpiarabelona. Izay atao amin'ny fanetsena ny tafika no ratsa mangaika manetsika rehetra ny fampiarovana sy filaminana manerana ny nosy arakaraka ny lenta misy ny favoazana ary mandefa ihany koa raha misy fanohanana tediavina ny amin'ireny toeran'ireny. Zany dia raha miasa miaraka amin'ny birao ny BNGRC mazava ho azy satria izy moa zany no tena tompony raharaha amin'ny famonjena voina tahaka itony. Ary zay zany no iarana miasa akaiky aminy hanamaivana ny fanapariana ro sakafo fanavotan'olona na ny kojakoja rehetra mety ilaina any amin'ireny toeran'ireny. Nitarika ny fidinana ifotony tamin'ny faritra sy toerana maro ny jeneraly ministry ny fiarovam-pirenena izay sady iraky ny fitondram-panjakana atsimo atsinanana toerana tena voamafy tamin'ny Batsiray no tena notsidihana. Dia ny raha ny filoham-pirenena Andry Rajoelina filohan'ny Repoblika Madagasikara satria naheno izy fa voamafy tamin'ny fandalovan'ny rivodoza ny tanàna misy antsika aty Fandria. Ny filoham-pirenena sy magnadigno anareo.
Ankoatra ny fanetsehana ireo vata miaramila, teo ihany koa ireo fitaovana maro nampiasainy tafika malagasy. Ny vondro tafika telo izay samy mitondra ny anjara birikiny. Misy ireo toerana sarodalana izay nampiasana fiaramanidiny ny tafika anabakabaka. Nanaovana fitsiriana ireo toerana izay tena nitokamonina, indrindra fa hanandatsahana ihany koa ireo fanampiana avy amin'ny fanjakana. Faniria commune rurale atao anatin'ny faritra fito vonany izay tsy misy lalana ary anisan'ny voamafy satria maromaro ihany ny olona namoiny ainy tao anatin'le cyclone farany teo. Noho izany indrindra dia ny tafika anabakabaka tsy ampiasaina miaraka amin'ny retroplanina Cessna reto afahantsika hoe tonga dia mba tonga rehetra ampelantanan'ireo vahoaka ireo ny fanampiana ra-tsakafo izay ilain'izy ireo ary ilain'izy ireo maika tokoa zany. Kanefa zany livraison par heure moa filazana azy dia anisana opération sarotra raha atao amin'ny tafika anabakabaka. Kanefa kosa tsika zao dia efa manana mpanamory manana traikefa, manana pilote manana traikefa afaka manao an'izany mission zany ry afahantsika manakaiky hatrany ny vahoaka malagasy. Commune Fanere, district ny Kongo na Befotaka samy nanaovana largage aérien avokoa. Mila fahaiza-manao manokana ny largage aérien noho izy teknika be ary ilana fitandremana. Matianina amin'izany ireo mpanamory miaramila. Nanaovana largage na hoe livraison par heure ny toerana izay tratran'ny cyclone ka tsy tonga ny fiara fitaterana zany dia nalatsaka tamin'ny alalan'ny roplanina ilay izy. Vary no nanaovana largage. Roplanina efatra no nanatanteraka ny livraison par heure. Dia voapetraka moa zany ny fandaminana rehetra, totosa somatsara ny largage rehetra zany. Afaka ny sitraka fanampiana toy ny rehetra noho izany na dia mitokamonina aza ny Fanere sy Befotaka na tsiaro maivamaivana ireo mponina. Faly dia faly ny tenanay amin'izao fahatongavanareo zao. Mankasitraka, mankatelaka ny vahoaka ny Faneria sy tany lavitra andrina fa manana anareo ary vodiana sy miangaloha. Mankasitraka tanteraka ny fitondram-panjakana indrindra Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ny sitraka fizahana ara-pahasalamana sy fanafody ihany koa ireo trabona tamin'ny alalan'ny dokotera miaramila notarian'ny profesora Ratovondrainy Willy. Maro arak'izany ireo toerana nitondran'ny tafika malagasy fanampiana ny toy tany Evato, Ambalatany, Mahafasa Centre, Vohipao izay samy nanehoany vahoaka fankasitrana ny fanjakana sy ny tafika. Amin'ny ankapobeny mialohan'ny Rivodoza na Batsiray na Diomako efa samy nandray andraikitra avokoa ireo farim-piarovana sy fandriampahalemana folo manerana ny nosy. Mbola tany an-dranomasina zany hoe 5 andro alohan'ny nahatongavan'ny Rivodoza dia efa nametapetaka ny tetikadiny tafika malagasy alohan'ny hahatongavan'ny loza zany dia efa nisy ny fametrahana olona satria fantatra fa rehefa tonga ny loza mety ho tapaka ny lalana tsy ho tonga amin'ny toerana tokony ilana azy ireo miaramila miasa. Nanao ny atao hoe prépositionnement zany izahay tamin'izay fotoan'izay. Rehefa tonga ny loza dia niezaka nanampy ny vahoaka ny mpiaramonina na ireo STD isaky ny faritra mifanampy amin'ireny fitondra isaky région reny ireo fanampy amin'ny vahoaka mba hanao izay hampilamina ny fiainan'ny vahoaka tsy hampanahirana azy hamerina amin'ny laoniny arak'izay azo atao sy arak'izay aingana indrindra ny fiainan'ny vahoaka amin'ireo faritra reny no natao.
vomafy tamin'ny fandalovany Batsiray, Vatovavy sy Fitovinany ahitana ny ZDS Maty-Tanana, indrindra ny teto Mananjary, nanampy tamin'ny fanadiovana ny tanàna, fanalana ireo hazo ny daraboka izay niteraka fanelingelenana, fanarenana ireo andrin-jiro, indrindra fa ny fanampiana ireo vahoaka mandray ny fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana ny tafika malagasy. Na dia teo aza ny fiomanana tsy nahasakana ny fahasimbana hoy kosa ireo mponina. Zay mipetraka taroa raha mpitragnonay a dia nifindra zay tatoa zay nifindra tatoa dia tonga dia niala tolo io tao dia militry ranon'ora dia militry ranomasina dia lasa zay mifindra zay tamin'ny Cisco zay dia maraindray zay mijery tragno ty tragnonay Faravady dia la zany magnaritra ny tragno simba dia mivavy zany mandeha ranomasina igny mba mitaditary tonga raha hoe entina torignina tato zany nandao dia kaika niakatra tampoko ranomasina dia nandaon-drano sanagny. Tonga hatreny Nosy Varika ihany koa ireo miaramila nanampy ny vahoaka. Sy latsa-danja ny fanomezan-tanana ireo miaramila teo anivon'ny ZDS Andringitra sy miaramila ny sekoly miaramila Pirenena teto Fianarantsoa. Nanampy ireo mpianatra Andrainjato izay sendra favoazana ihany koa. Toy izany ihany koa ny fanarenana ireo andrin-jiro tapaka nampitohy ny rano mafana tamin'ny Fianarantsoa. Tsy afa-misaraka amin'ny herinaratra ny mponina, antony nahatonga ireo miaramila nanampy ireo mpiasan'ny jirama teto amin'ny kominina Androikely. Tety an-tampon-tendrombohitra no misy ny potony Enjera. Tsy mora arak'izany ny fanarenana ity andrin-jiro ity. Raha le fotodrafitrasa zany dia aza lazaina hoe fa antitra ihany satria fa 12 taona zao reo andrin-jiro reo. Fa noho ny hoe fijerevana ny etany ny poto ny andrin-jiro dia hoe izay azo mbola alaina dia alaina zany, izay tsy azo alaina dia soloina zavatra hafa indray ilay izy. Manampy ny tafika an'izao, manampy ny jirama ny fanarenana izany fahavoazana zany. Zavatra nahafaly aloha zany dia tsy mbola nisy miaramila nanampy ny jirama ohatra amin'izay raha ny fitadiavako raha sy tamin'izao. Dia tsy dia hoe ny basy ihany zany no lalaovy miaramila fa afaka manampy ny olona rehetra izy amin'ny lafiny zavatra maro samihafa. Ny rivo-doza Diomako indray no nanahirana ny faritra Atsinanana. Dibo-drano toy izao ny tanàna ny Toamasina, indrindra ny teto Ambohisaina sy Farafaty. Nirotsaka an-tsehatra nanavotra ireo olona niaraka tamin'ny PMF sy BNGRC ihany koa ny miaramila ao anatiny ZDS Pangalana notariany Colonel Jocelyn. Ny fandalovany andro ratsy tato amin'ny faritra Atsinanana dia ny dépression tropicale Diomako izany dia betsaka tokoa ny loka-dratsy ohatry zany. Anisan'izany ny rano be teto an-tampon-tanànan'ny Toamasina sy eny amin'ny faritry Toamasina faharoa rehetra. Ao anatin'izany dia tsy nipetraka fotsiny ny miaramila, anatin'ny
fampiarovana sy filaminana mpangalana dia nandray andraikitra nanampy ny vahoaka nanome tanana ny vahoaka tamin'ny alalan'ny voakarazana opération anakefatra zany. Voalohany dia ny opération de sauvetage ohatran'izay nataonay taria farafaty nisy olona 13 tsy afaniala zany tamin'ny toerana nisy azy satria efa niakatra be ny rano dia tafaboaka soamantsara moa zany nohon'ny asa zay nataony UPC atao anatin'ny fampiarovana sy fandriam-pahalemana Pangalana. Anisan'izany koa ny opération de franchissement zay natao ho an'ny vahoaka ihany koa tamin'iny faritry farafaty iny mitaterana ny vahoaka zay tsy afaka nandeha intsony noho ny rano be loatra. L'opération fatelo dia l'opération d'épuisement d'eau. Hoe fandritana rano dia atao eto amin'ny tapitanany any Toamasina sy ny Toamasina manodidina. Farany dia ny opération de dégagement d'axe vitaux zay atao rehefa misy ohatra hazo be milatsaka amin'ny lalana dia manakana zany ny fifamoivoizana rehefa. Tao ireo olona nanavotraina voatery niakatra teny ambony tafitrano. Nisy ihany koa ny vondrona tamin'ny toerana iray izay noheverin'izy ireo fa nanavotra azy. Ny olafy faefatra ny vondrona vonjovona kosa na ny 4e UPC sady nampiasa ireo fitaovana namonjena olona no nitroka ny rano tamin'ny motopompe. 4e unité de protection civile di olafray izay ao anatin'ny fampiarovana sy fandriam-pahalemana Pangalana. Raha tsika mahalala koa noho ny rivo-doza fandalovan'ny rivo-doza dimako sy nandalo teto amin'ny faritra Atsinanana dia be ny rotsakorany ka niteraka tondra-drano amin'ireo faritra maromaro. Akatra ny rano ka dia voasakatsakana ny fiainana andavanandro ireo mponina manodidina satria tsy maintsy mampiasa lakana ireo ankizy mba ahafahany misaka ohatra mandeha miantsena mandeha mianatra. Tanjona voalohany aloha zany jerena aiza ireo toerana na lakan-drano ahafahana manary ireo rano voasitona amin'ny milina io zany araky ny fisafona zay nataonay tamin'ny tokontany dia midina makaty izy io rano io zany zany hoe le tsara indrindra zany dia avy aty amin'ny faritra lalina nitsoana an'le rano. Nanainga zipo araky ny fitenenana ny akamaroan'ny olona mivoaka teto Toamasina. Tsy nahasakana ny fivoahana sy ny fanohizana ny andavanandrom-piainan'izy ireo anefa izany. Anao zao andeha hiasa zany. Andeha hiasa? Dia tsy mampahitsy zany mandeha miasa anaty rano ity? Mahitsy tokoa. Tsy haiko zany fa tsy maintsy andeha, tsy maintsy atao foana zany e. Asa tsy maintsy atao dia tsy maintsy andany foana rano. Dia ino zegny nareo zegny efa nafantatra hoe ho avy misy rano karan'izao sa tampotampoka ny akaran'ny rano? Za aloha fa nahenoheny ihany hoe za tsy eritreretra hoe be maromaro le takelo zany. Cyclone izy zegny matetika rano? Ia. Matetika zegny amin'ny tanàna aketo misy rano karan'izao koa raha vao manorana? Aty zany koa vao manorana dia efa be anaty dia tsy mitentena ilay hiasa nefa legna karan'izay. Izy aloha efa efa mahazatra zany izy efa kofa misy rano aty zany automatique efa karan'izao foana manorana andro efa. Ianao ake zany karakory? Afaka mitondra kiraro hafa, mitondra lamba hafa sa karakory ataonao? Ia rehefa mamora zegny andro kofa mamora mianan-trano dia tsy maintsy mitondra lamba hafa zegny zaho. Na dia tsy voakasiky ny rivo-doza Batsiray aza ny faritra Anosy Taolagnaro dia maro ireo hazo nanelingela ny fifamoivoizana teo amin'ny lalan'ny Sonirana Ranomafana PK 118. Nidina nanala ireo sakatsakana noho izany ny miaramila teo anivon'ny farim-piarovana sy fandriam-pahalemana Mandrare no tarihan'ny komandany Jeneraly Abdoul namerina amin'ny laon'ny fifamoivoizana.
Amafisina hatrany ihany koa ny fiambenana ireo vahoaka sy ny fananany mba hialana amin'ireo mety anararoatra rehefa fotoanan'ny rivo-doza toy izao. Hitantsika arak'izany fa manana finiavana sy fahaiza-manao maro ny tafika anampiana ireo vahoaka amin'ny fiainany andavanandro. Mitora teo izany asa izany indrindra fa amin'ireo faritra izay mety mbola andalovan'ny rivo-doza indray andraisana fepetra manokana trany. Hitantsika arak'izany fa tsy mitazona basy ihany no manavanana ny tafika malagasy ao anaty fiarovana ny vahoaka sy ny fananana fa manampy izy ireo ary tsy mifidy sehatra irotsana ao anatin'izany maromaro ny toerana nolalovantsika tao anatin'ireny fanadiadiana ireny amin'izao fotoana izao isika dia aty amin'ny vavavinany soneran'ny vongo izay mamarana ihany koa ny fanadiadiana amin'izao fandarana izao manome fotoana indray manaraka indray veloma